mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarabantsika ravaka malalatra ry ty alatsinainy fa 7 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako araky ny fanjarasampana sekoly alahady azy tsara mamarika fa ny sekoly alahady fobe moa no mandahatra ny mofinaina fakitsika isan'andro. Ny bokyny Deutéronomie toko 7 no tandrifatsika araka zany Deutéronomie toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 9. Deutéronomie toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo madimy, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taredretra izy ny amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay antidiko anao anio karao izy. Ary raha mihaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahin'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindrampo izay ny anianany tamin'ny razanao, dia ho tianao sy hitahinao ary amaranao izy, ary izy hitahy ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilinao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay ny anianany tamin'ny razanao menanao. Ho tahiny ianao mihoatra noho ny firenena rehetra, tsy hisy lahy na vavy tsy hiteraka, na ianareo na ny biby fiomponareo, ary arovan'i Jehovah tsy ho azony aretina ianareo ka tsy hisy hameliny anao ny aretiny ratsiny Egypta izay fantatrao, fa ataony amin'izay rehetra makahala anao kosa ireny. Ary aoka holaninao ny firenena rehetra izay atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ka aoka tsy hiantra azy ny masonao ary aza manompo ny Andriamanina fa ho fandrika aminao ireny. Raha ianao anao anakapo hoe maro noho izao ireo firenenareo ka ataoko ahoana no fahay mandroaka azy, dia aza matahotra azy ianao fa tsarovy izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny Farao sy ny Egyptianina rehetra, dia ny fizahan-toetra lehibe izay efa hitany masonao sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny tanàna mahery ary ny sandro mahitsy izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao ny voaka, fa toy izany no ataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny firenena rehetra izay atahoranao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 7 dia ho tianao sy hitahinao ary hamaranao izy. Dia ho tianao sy hitahinao ary hamaranao Jehovah. Riavako, ny didin'Andriamanitra dia nomeny antsika. Io didin'Andriamanitra io izay fantatsika ny bokin'ny Exodosy, ary matetika miveriberina mety volana febroary izay efa madiva faran'ity sahady, fa veriberina fa ny didin'Andriamanitra dia didy izay nomeny antsika mba hahatsiarovantsika fa Andriamanitra masina, ary rehefa miala amin'izay lalana sy didin'Andriamanitra izay antsika dia very, dia simba. Amin'ity eto am-piaratanantsika ity dia manome toky Andriamanitra manao hoe raha ohatra ka mihaino ny fitsipika ianareo, raha mitandrina sy manaraka ny didika ianareo, dia ho tianao sy hitahinao ary hamaro anao izy. Matetika resantsika amin'ny fomba fitenin'ny Deutéronomie dia matetika mampiasa ny teny hoe ianao na ianareo. Misy mpampianatra teolojia anankiray antsoina hoe Robert Martin Achard, efa zokiolona be teo amin'ny teolojia zany, indrindra ny testamenta taloha, dia izy nanazava manao hoe
amin'n'ity hoe fa maninona ary ndraindray ho mitoko anankiray ndraindray amindininy anankiray dia mifamadibadika be ny teny hoe ndraindray ianao ny teneniny deutéronomie ndraindray ianareo ny teneniny deutéronomie de hoy ty teolojianny testamenta taloha ty zay ny ampianatra testamenta taloha tany Suisse tamin'ny fotoanandro tany Genève eny ty Genève ihany fa tamin'ny toerana maro samihafa tany Lausanne tamin'ny toerana maro tany Frantsa sy ny sisa rehetra mivezivezina nerana ataontsika hoe tamin'ny teny frantsay nampianatra teolojia ity teolojianina protestanta ity fa misy manao hoe mahasamihafa kely any ozy de zao rehefa miteny Robert Martin Sara zany nampianatra ty Paris Montpellier dia manazava izy manao hoe Andriamanitra ozy rehefa mandrakariva rehefa miteny ao amin'ny bokyny Deutéronomie rehefa miteny hoe enao de ao anatin'ny fitiavana izy zay ao anatin'ny fifaliana izy zay fa mandrakariva rehefa miteny hoe ianareo izy dia ndraindray na mandrakariva dia ao anatin'ny fahatezerana na masika Andriamanitra na sanatria tsy hoe maneso fa ndraindray somary manindron'Andriamanitra rehefa miteny an'ilay hoe ianareo fa rehefa miteny hoe ianao kosa izy dia mitsotra temany fitiavana marina mitoko maro sy ny andiny maro zany na de atao raha hoe azo etikefitra ihany amin'ny andininy sasany fa amin'ity andininy ity de mivezivezy eo ny ianareo sy ianao ary re mahatonga ny ity teolojianina ity Robert Martin Sara mazava hoe tsy de hoe zavatra kisendrasendra loatsy akory zany hoy izy eto ho tianao sy hita ianao ary amaro anao Jehova inona moa zavatra andrasantsika ry afako malala inona ny zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra ny zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika de zao ny fitiavana azy ny lalàna ho Jesoa mamitina ny lalàn'Andriamanitra de zao fitiavana an'Andriamanitra fitiavana namana inona ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho takatrao hoe inona ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra koa de hoy ny boky Deutéronomie manao hoe tianao Andriamanitra zava-dehibe ny hoe fitiavan'Andriamanitra anao ho tianao io Andriamanitra ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesoa nandresin'ny fahafatesana de nimetraka fanontaniana tamin'ny Petera izy hono ary Petera tiava ianao tsy hoe zavatra hoe mandeha ho azy akory hoe kisendrasendra zany hoe fa nahoana moa Jesoa mametra am-panontaniana amitsika hoe tena tia marina ve nareo ny fitiavana an'Andriamanitra ry afako dia sarobidy fa sarobidy lavitra noho izany ny fahatserovantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika eto de Andriamanitra manaiky ho tiatsika inona moa ny akon'izany hoe Andriamanitra tiatsika fa mitondra iny eo amin'ny fiainantsika ny hoe Andriamanitra tiatsika hoy tsika hoe ny fitiavana mandrakariva amin'ny famaritana maritantsika azy de ny hoe ny fitiavana dia fiezahanao ivoaka amin'ilay rindriny efatry ny tenanao ny olombelona dia voafehiny ny vatany ny sainy fa rehefa mity ny olona dia toy ny manokatra varavarana ho an'ny hafa izy ary mihoatra noho zany ny fitiavana dia toy ny manokatra varavarana hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona zay tiavinao rehefa ny olona anankiray ny tianao de mipetraka eo amin'ny toerana misy azy ianao azay ny tsy mampamorana tsony hoe mity satria raha amin'ny tena marina de tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'ny olona anankiray mihitsy ianao satria anao manapetra fa rehefa tianao de zao lay fitiavana ny toy mibatanao hipetraka amin'ny toeran'ny olona tiavinao io ary izay mahazo azy de toy ny mahazo anao zay iainany de toy ny iainanao marina loatra fa tsy ho takatritsika amin'ny atsipriany mihitsy zany saingy zao rehefa tianao ty olona anankiray ianao de mipetraka eo amin'ny toerana misy azy ary ray mahatonga anao tsy manameloka avetrany ny olona tianao tsy mitsara avetrany ny olona tianao tsy manosika avetrany ny olona tianao satria mipetraka eo amin'ny toerana ianao de azonao ny fangiry firiny azonao ny olany azonao ny tebitebiny azonao ny zavatra manahiry anazy mamaky anao tsy ny anameloka azy
manamaiky anao tsy nitsara azy raha tianao le olona de ny mahamaiky anao de zao izay zavatra mahazo azy toy ny mianjady aminao, izay fifaliany manjary fifalianao. Ary hitatsika eo amin'ny fiainana isan'andro zany, hitatsika amin'ny fiainana isan'andro zany hoe rehefa tianao ny olona anankiray de satrinao hiaino azy, andradrairinao miara-mitomany aminy, miara-misento aminy na miara-mifaly aminy, raha tsy zay tsy fitiavana. Remaky Jesosy niandry fitiavana avy amin'ny mpianatra, mpianana io zany noentiny reto mpianany reto hiara-mitomany aminy tao amin'ny sahany Getsemane ka remy motsika izao de miara-mahatsiaro an'izany. Saingy ireto mpianatra ireto tsy niaraka nitomany zany Jesosy fa natory. Jesosy nitomany rery, Jesosy nivavaka irery, tsy nitomany moa izy fa indroy any Jesosy nitomany amin'ny filazantsara dia ny hoe Jesosy nitomany tao Jerosalema, nitomany any Jerosalema, ndray nitomany any Lazarosy. Fa raha mitetika hoe nitomany de zao hoe nivoadrany dinitra, nitoloky rery, nisento rery, nangiry firy rery mba naka namana saingy zao reo namany tsy azo ny anterana. Ary dia tsy nahita an'izay tena fitiavan'izay tamin'ny mpianatra Jesosy, tsy niandry an'izay raha teo moa izy, saingy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hiariary ilay mahandriamanitra azy, iseho am'ilay mahandriamanitra azy de ametra-panontaniana am'izay izy amin'ny olona satria efa vita ny famonjena, efa nitsangana tamin'ny maty izy de ametra-panontaniana am'izay olona efa ty ambadiky ny fitsanganany tamin'ny maty zany hoe efa azotsika tao am'izay ny mity an'Andriamanitra am'izay tokony hitiavana azy de zay ny nametraka fanontaniana hoe moty hava ianao. Fa izao areto raha Andriamanitra miteny hoe ho tianao de ny dikan'izany Andriamanitra manaiky hiala am'ilay toerana misy azy ka hipetraka eo amin'ny toerana misy anao. Jereo nge zany fitiavan'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe za tianao dia ho raisin'Andriamanitra zany io toeranao io, ny dikan'izany ho azon'Andriamanitra io olanao io, ho takatr'Andriamanitra io fangiry firianao io. Izay ny dikany hoe niala tamin'ny toerana misy azy Andriamanitra de naniraka ny zanany eo amin'ny toerana misy anao io. Nandao ny lanitra izy Jesosy io dia naka ny toerana misy atsika, ny fantatra atsika, mitebitebitsika, ny aretitsika, ny toetra tsy mendrika rehetra noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Tianao Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie de izao rehefa manaiky anaraka ny tompo ianao, ho tian'Andriamanitra ianao de tianao io Andriamanitra io. Amin'ny teolojia antsika protestanta moa, amin'ny teolojia ny soratra masina mihitsy de ny fitiavan'Andriamanitra lasa aloha ny fitiavantsika. Ary efa tianao Andriamanitra sady tena tianao raha teo de matoky fa eo amin'ny toerana misy anao izy de fantany io tebiteby io, fantany io olana io satria tianao izy, manaiky hiala am'ilay toerana misy azy Andriamanitra noho Jesosy ka manaiky hiara-monina aminao, manaiky hiara-monina amintsika, manaiky hiara-nona amintsika, manaiky hiara-mangiry firy amintsika, manaiky Andriamanitra. Zay ny dikany hoe karemy efa nidin'Andriamanitra ny tianao. Fanantenana lehibe ao antsika zany ravako malala, zava-dehibe zany hoe tianao ny fahatsapanao an'io fitiavan'Andriamanitra io. Midika inona? Midika fiarahamonina sy fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de hoy ny bokin'ny Deutéronomie hitahy anao izy. Rehefa tianao Andriamanitra ka nanaiky hiara-monina, manaiky hipetraka eo amin'le toeranao mihitsy hitondra ny mavesatra de izao hitahy anao izy. Lay teny hoe fitahina de izao midika fitserana. Le teny hoe fitahina de midika fiarovana. Le teny hoe fitahina de midika fanaovana soa, fanomezan-tsoa, fanomezana fitahina, fanomezana fifaliana, zay le hoe hitahy anao izy. Andriamanitra rehefa maka ny toerantsika ravako malala de zao
Andriamanitra miasa, Andriamanitra zay tsy hoe tsy manao na inona na inona, fa Andriamanitra rehefa tonga amintsika de zao Andriamanitra manasoa, Andriamanitra manitsy, Andriamanitra mitaiza, Andriamanitra mamboatra, Andriamanitra mamelona, Andriamanitra zay ny dikany hoe mitay anao Andriamanitra. Ary rehefa mitay anao Andriamanitra de zao mitondra fifaliana ho anao zany, misy fiovana eo amin'ny fiainanao. Raha olona hoe manana an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, ny tiavin'Andriamanitra ka tsy miova amin'ny fiainany de zao mamperitreritra. Fa ny fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra io, ny fanavaozanao koa ny fitiavanao, satria zay ny tapany voalohany am'ty 1:7 ty, dia manjary fiovampo sy fiovampiainana eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ty boky Deutéronomie manao hoe aokary ho tsapanao fa fitahiana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Paoly izay ataontsika hoe teolojianina lehibe ny testamenta vaovao dia manatitrantitra fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny fiainana miaraka amin' Jesosy dia midika fahasoavana. Hoy izy manao hoe fa ny fahasoavanao angenina toy izao ahy. Raha miteny zany eto manao hoe hitay anao Andriamanitra de zao handrotsaka ny fahasoavany aminao izy. Ary rehefa miteny hoe fahasoavana i Paoly dia milaza zavatra tsy miankina aminao, milaza hoe Andriamanitra miasa manokana mahaleo tena tsy miandry anao, zay midikany hoe fahasoavana. Tianao Andriamanitra de manaiky asa, manaiky aro, manaiky anefy anao Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany zay aseho an'ity eto-pelantanantsika ity izy manao hoe amaro anao izy. Tamin'ny andro vanim-potoanany antikité moa amin'ny andron'ny bokin'ny Deutéronomie de ny olona de arena, ny olona de arena, tsy ny vola no arena, tsy ny tany aloha no arena, ny tany eo fa raha tany tsy misy olona tsisy heviny, fa ny olona de zao sady arena ny olona tamin'ny fotoan'andro. Ny olona tamin'ny fotoan'andro dia sady fitovam-pamokarana vanim-potoanany antikité io, ny olona ny mamboly de misy ny vokatra, ny olona miasa de mampisy ny vokatra, ny olona zany dia tena arena, arena lavitra noho ny omba mianosy tamin'ny fotoan'andro. Ny boky Deutéronomie zany de manazava fa zava-dehibe zany hoe maro zany, midika hoe iny zany, midika fandreseny zany, midika toe-karena mandeha zany, midika ataontsika hoe fandrosoana koa zany, satria niankina tamin'ny olona ny fandroson'ny raha rehetra tamin'ny vanim-potoanany antikité. Am'izao andreo moa tsika fa ndray maka ny resaka tetiny manao hoe ny malagasy any ka mitombo ray tapitrisa isaky ny roa taona, zany hoe any amin'ny 500 any amin'ny 10 hetsy any isa-taona no any ny fitombotsika. Latsaka kely na mety mihoatra kely, mety efatra hetsy mahely kely, mety ho 10 hetsy eo isa-taona. Betsaka zany, fitahiany zany. Fa fitahiany zany raha toa ka ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, zay mahatonga an'io miteny hoe tandremo ny didiko. Fa mety olana zany raha tsy voataiza zany vahoaka be dehibe zany, raha tsy voataiza araky ny tenin'Andriamanitra zany de manjary fiasan'ny tsy fahamarinana indray. Raha tsy ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra zany vahoaka be dehibe zany de manjary fitaovana zay mety mifanimba. Fa nahoana de zao ny olona no arena. Ary izay mahatakatra an'izany hoe ny olona no arena dia mahavokatra, miasa ary mitondra fandrosoana. Satria ny olona dia mivezivezy mitondra arena, ny olona miasa, ny olona misaina, ny olona manangan-javatra, ny olona mamoron-javatra, ny olona no afaka manao zany rehetra zany. Fa ny kapitalisma moa zay niainantsika de mampanadino antsika hoe ny olona inge tsy areny, fa ny olona mpividy fotsiny. Fa ny arena de ny vola, ny arena de ny ela-vola, ny pétrole, ny reny no arena. Ary mahatonga antsika tahaka zao satria novatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra manazava manao hoe ny olona aloha ny ivony, ny olona aloha zany dia tsy arena tahaky ny volamena akory, fa sarobidy ny olona. Zay ny tiana tenenina eto, sarobidy ny olona, tsy arena tahaky ny volamena, tahaky ny volafotsy, fa sarobidy ny olombelona. Ary
ny arena dia an'andriamanitra vola sy volamena fa isika nanovany hoe antsy ny vola sy ny volamena ny vola fotsy sy ny volamena no arena fa izao ny dolara na ny euro zay ny arena itsika olombelona ny namaritra an'io arena tokany hoe na de manana volamena le firenena anankiray de tsy atao hoe manan-karena izy satria tsy manana devizy ary na dia manana petrôla azy izy na de manana gaz naturel azy izy ary na de be olona azy eo aminy na dia misy zavaboary tsara tare ary ho aminy de mahaka ihany izy satria tsy manana devizy tsy manana dolara tsy manana euro be dehibe any anatin'ny bankiny fa misy firenena zay na de efa torapasika fotsiny arisana ny aminy ary mety efa trano mitsangana fitaratra be zay manimba ny tontolonana ny aminy fa misy dolara ny aminy de atao hoe manana izy fa izao na de efa fa aletika ao anatin'ny sain'ny firenena ak ianao nge tsy manaka ianao nga manana dolary inona moa ny dikan'izay rahamasina inona ny dikan'izay satria tsika olombelona nanovan'izay isika ny namaritra an'izay eto andriamanitra de manao tandremy tsara fa zava-dehibe alohan'ny olona ny fitahian'andriamanitra de izao manao zava-dehibe ny hoe miamaro ny olona midikany hoe miamaro ny olona de izao mitombo ny fahazavan-tsaina mitombo ny fitahian'andriamanitra ary mitombo aza ny vahoakan'andriamanitra hitondra ny fahazavan-tsaina eto amboniny tany rehavako inona ny dikan'ity hevim-panahy ty ary inona ny hevim-panahy finosiny hoe ho tianao hitahy anao ary amaro anao andriamanitra reto zavatra anankiroa lehibe reto tiavo andriamanitra de topoy andriamanitra fa tsy manary ianao izy eo akaikinao izy tiavo izy de topoy izy aza takalo zavatra hafa izy fa tiavo andriamanitra de topoy amin'ny fofeny fitiavana topoy amin'ny fifaliana arao zay sain'andriamanitra ataonao de ho hitanao ny ako ny fitiavan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa ny hevim-panahy faharoa sarobidy izay aseho ity andininy ity de izao azo antoka andriamanitra azo antoka andriamanitra fa mamaly fity azo antoka andriamanitra fa eo akaikinao mandrakariva azo antoka andriamanitra fa tsy manary izay fahazahoana antoka ny fitiavan'andriamanitra anao zay sy izay fahazahoana antoka ny fiarovan'andriamanitra anao zay dia tokony ainanao isan'andro hoy ny tenin'ny tompo aminao manao hoe ho tianao Jehova hitahy anao izy ary amaro anao ivavakasika tompo e misaotra anao zay ny amin'ity herinandro vaovao ty zay omenao anay ny teninao andriamanitra zay omenao anay de ny hoe ho tianay ianao hitahy anay ianao amaro anay ianao de mivavaka zay tompo ampaherezo ataovy mitoetra sy miankina aminao andriamanitra ataovy mitoetra aminao andriamanitra ny fanoloran-tenanay mahatoky ianao tompo azo antoka ianao tompo dia atao velona ty anatinay ny fahatsiarovana fa ny andriamanitray tsy miova de tahizo herinandro vaovao anay zao tompo omenao anay zao de ataovy atsapahanay ny fitiavanao ataovy atsapahanay ny fitahinao ataovy atsapahanay ny fahasoavanao beherim-panahy zay anao ny tsara mizotom-posy faharetana am'izay asa-panaovanao anay de tahito herinandro ty herinandro ny fifaliana sy ny fahombiazana ho an'ny tokantrano tsiraray ho an'ny fianakaviana tsiraray ary ho an'ny isam-batan'olona be fahasalamana sy heri-tanjak'izay Jesosy jereo reo sahirana jereo reo kamboty jereo reo manana olona sy ady am-panahy tompo mamindra foenao de aoka ho tsapan'izy ireny fa Andriamanitra ty azy ianao amin'ny anaranao Jesosy amen.